Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaksika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ampanetretena indray no iraisanay fo amam-panahy amin'reto vahoaka anao, ametraka anao eo amin'ny seza fiandrananao, ka mivonahitra anao, hideranao ary ankalazanao. Eny isaotranao mihitsy no ny amin'ny fitahinao anay tsirairay aby. Raha namakivaky an'iny alina izay, alina izay aliko ny fahafatesana, nefa nanehonao anay ny fitiavanao, nanehonao anay ny fahatsafamindram-ponao aminay, ka nomenao fahavelomana indray izay hitsapan'izany maraina vaovao izany. Ataony ny angina manoloana an'izany Jesosy. Azana natonanay anao isaotranao, ankasitraka anao. Misaotra betsaka Jesosy. Misaotra fa nanehonao ny fitiavanao tokoa izay, misaotra ny amin'ny hery ny fahamindraponao aminay isan'andro isan'andro. Ingavy aminao ary Jesosy malalo, ianao nefa nametraka amin'ny fotoana tahaka an'izao, mba andraisanay ny hafatrao, dia mingavy raha mba mety ianao, minitra kely fotsiny ingenao angatanay, ilaosy tanteraka misy Jesosy, ny seza fiandriananao ka fehezo izao fotoana izao, na izao izay hitondra ny teninao, nareo vahoakanao izay mangetaeta ny hafatrao, ianao misy naniraka amin'ny fanahinao masina, hiaina hiaraka aminay eto, ary andray an-tanana ny fifandraisana, na ny fifandraisana connexion zany, na ny fifandraisana ara-pitaovana aminay tsirairay aby, mba tena andre ny hafatrao. Ankehitriny ary dia matoky manana anao izay, fa hiara-dalana aminay ianao ka hiteny foana isan'andro hoe eo aminareo mandrakariva. Dia misaotra betsaka Jesosy, mankasitraka tompo malalo. Dia amin'ny anaranao feno no ametrahanay izao vavako izao, ho voninahitry ny anaranao. Aleluia, amen. Dia mbola mpifaliana hatrany ry havana no irabanantsika tsirairay avy, natratran'izao maraina izao ary mbola vonina hatrany iaino ny vatsim-panahy omeny tompo atsika. Dia faly manona ny fahasoavana ho ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny filazantsara nosoratan'ny Lioka toko 10 ny 20 ihany no andeha angalantsika ny vatsy izao maraina izao. Lioka toko 10 andiny 20. Rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Amen. Teny izay nolazain'i Jesosy tamin'ny reto 70 izany ry havana rehefa avy miverina na natanteraka ny iraka izy. Rehefa vita tanteraka tokoa mantsy ny iraka nampanaoviny tompo azy dia faly reto 70 ka ny teny tompo, na dia ny demonia aza ozy izy dia manaiky anay noho ny amin'ny anaranao. Nefa izany teny izany koa dia teny omeny tompo azy sy ho anao, izay natsony Jesosy hanatanteraka ny asany. Samy manana ny antso izay nandrany tompo atsika isika. Isaky ny avy manatanteraka isika dia toa ilaza tahaka an'ireto 70 hoe vita izay ny asa vanim-poko, voavoatrako ny fanasan'ny tompo, vitako ny latabatra masina, avy nitaty rakitra, avy nampianatra sekolelady sy ny maro samihafa. Fa androany tompo dia niteny aminao hoe mifalia, fa voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Tena voasoratra ve? Fa maro amintsika tokoa manko rehefa manatanteraka an'ireny asa fanompoana ireny, toa manatanteraka lasa fay fotsiny ihany miaraka amin'ny frere. Ary izay indrindra ny havatry ny tompo amiko sy aminao androany, efa tena voasoratra ve le anaranao. Ny tena marina mantsy ry havana dia samy nandray ny anarany teo amin'ny fotoana nahaterahany avy ny olona tsirairay avy, araka izay nofidin'ny ray aman-dreniny azy da mpitiavana be. Ary dia tonga hita hatrany eo amin'ny taratasy rehetra momba azy io anaran'io. Toy izany koa ny antsika tsirairay avy reto. Impiry tokoa moa isika no
nanonona azy io, nanoratra azy ary nanipika azy. Mazana aza dia soratana amin'ny soram-bavety izy io mba hisoroana amin'ny fahadisoana sy ny fifampangaroana. Antsika io anaran'io ary mifamatotra amin'ny tantarantsika sy amin'ny fiainantsika ary tsy azontsika atakalo na oviana na oviana. Indray andro any anefa izy io ry havana dia eo amin'ny taratasy filazana manjono ahitana sy amakiana azy farany ary dia ho adino tanteraka tsy ho tsarovana intsony, tsy ho antsoina intsony. Izao anefa afaka ny azo antoka isika fa tsy ho adinoana mandrakizay io anaran'io raha toka ho voasoratra ao amin'ny bokin'Andriamanitra izy ary ho tahiry ao raha mandray an'i Kristy ho mpamonjy isika. Araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy hoe izay maresy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa ao fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjely. Kanefa raha tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokin'ny fiainana dia tsipy tany amin'ny fahariavo. Raha ho levona ry havana ny antota taratasy tehirizin'ny olona na ho ela na ho aingana, ny bokin'Andriamanitra kosa dia voatahiry tsara ao an-danitra ao ka ho sokafana amin'ny andron'ny fitsarana. Ary izay no voalaza ao amin'ny Apokalipsy ihany hoe ary nahita ny maty ao izy na ny lehibe na ny kely nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana ary novelarina ny boky ary izy boky iray koa novelarina ka dia ny bokin'ny fiainana izany ary ny maty dia notsaraina araka izay voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Ry havana, miantso antsika Jesosy andeha ho valiana hoe ity aho mba azahoany milaza eo anatrehan'ny rainy sy ny anjeliny amin'izany andro lehibe izany fa mahafantatra ny anarantsika izy. Rehefa miteny amin'ny fotsika tokoa mantsy isika hoe ity aho dia efa naresy ilay fakapanainy izao tontolo izao zany ary tena vonona anaraka an'Andriamanitra sy anatanteraka ny asany. Ny fifaliana mantsy ry havana dia ny hanoratra ny anarany eo ambonin'ny anarantsika tahaka ny hoe mametraka fitombo-kase eo amin'ny fananany manokana ary dia voapirofo sy voambara sy ekeny ho fananany mandrakizay ny olona mitondra io anarana voaisy tombo-kase io. Ary izay no mahatonga azy ilaza fa efa vitsa tomboka vatsa eo am-pelantanako ianao izy. Ny anaranao mihitsy mantsy no efa graveny eo amin'ny felantanan'Andriamanitra. Fa io mantsy Jehovah Andriamanitra ny amin'ny Eksodosy ihany 7:30 tapany farany hoe mahalala anao tokoa aho ary efa nahita fitia eo imasoko ianao. Tomatsiaro ny tantaran'ity lehilahy izay nahiditra tompon-pitsaboana iray fa hodidina ny tena ry havana. Nandritry ny andro maromaro ao izy dia natao tao amin'ny efitrano iray ary tahaka ny fomba fanaon'ireo mpitsabo rehetra dia tsy nitononona afa-tsy tamin'ny anaran'ny karazana aretina mahazo azy no marary ao amin'ny efitrano ary dia toy izany ny rehetrarehetra. Toy izany ihany koa izy ny teo anilako enina dia ny tenako azy. Azo an-tsaina tokoa fa manatsotsotra ny asan'ny mpitsabo mpanampy izany fomba fiantsonany marary izany saingy toa somary manao tsinitsinina ny fifandraisana maha-olona eo amin'ny mpitsabo sy ny marary anefa izany. Ary ny tena mampalahelo dia toa mampifatoka be ny eritreritry ny marary amin'ilay aretina mahazo azy, mifanehoana izany anarana hafahafa izany isan'andro ka mampitamberina ao an-tsaina ny manjo azy. Isika kristianina kosa nefa ry havana dia mahatsiaro fa olona manontolo, saina, fanahy ary vatana ary karakarain'Andriamanitra manokana sady fantantsara ny anarantsika. Tsapany ary ny tsy mamety ny fiantsoana ny olona amin'ny alemena
na ny kileman'ny namana kristianina ka iantsoina hoe ity zazalahy tena mafy loha ity, na ity tovavy maivava ity, na ihany koa ity zatovo mpijangajanga ity, ka dia ho voasokajy mandrakizay ho toy ny fiantsoana azy, tsy ry havana fa hovain'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra, ka nandraha ny zanany omboina ao amin'ny hazo fijaliana, ary manomboka teo dia voarakitra ho mandrakizay ao am-bokon'ny fiainana ny tena anaranao, satria efa fantatr'Andriamanitra tsara izany. Kanefa mitaky fibebahana sy fanekena ary fandraisana an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy antsika izany ry havana. Efa voafafan'i Jesosy tokoa mantsy ireo karazana aram-bositra nomeny izao tontolo izao anao, fa ilay tena anaranao no hosoratany amin'ilay rahany eo amin'ny hazo fijaliana teo ho ao am-bokon'ny fiainana. Raha manatolotra ny tenanao, hanompo azy ianao ary iverinao aminazy, araka ny teny hoe raha miverina ianareo dia ho raisiko indray. Ary izay no mahatonga ny soratra masy ilazy eto ry havana hoe fa verin'ny fahalalana noho ny malemy dia ny rahalahy izay navotan'i Kristy tamin'ny fahafatesana. Fa raha manota toy izany amin'ny rahalahy ianareo ka manimba ny fieritreretany malemy dia manota amin'ny Kristy. Eveo ry havana, ka tsao izay rehetra mba voasoratra ny anaranao ao am-bokon'ny fiainana, dia hitoetra mandrakizay eo anilan'i Jesosy ianao. Amen. Ivavakitsika tompo. Dia raha laza no atolotra ianao ry Jesosy malala ny amin'izany afatra namenao anay izany, satria sarobidy, tena sarobidy aminay tokoa izany anarana izany. Ary izay indrindra ny tianao ampatsahivina aminay androany, fa io anarana izay nomenao anay io, tena miezaka mafy ianao ny avoasoratra amin'izany ao am-bokon'ny fiainana, mba ho atsoinao indray manko hoe rehefa eo amin'ny fitsarana ianao. Anarana tsy ho anodino mandrakizay izany, nefa tao rehery havanay anatanterahana, ananaovana zavatra mampalahelo ny anaranao. Ianao le Andriamanitra be famindrapony mbola antononay androany, makasitraka feno, makatelina feno. Raha ohatra Jesosy hamakivaky ny androany ka tady hanao ny zavatra tsy araka ny sitraponao, hanamavo ny anaranao noho ny amin'ny anaranay, dia ifonanay izany. Fampatsiahy foana izay Jesosy, fa raha tsy voasoratra amin'ny bokon'ny fiainana io anaranay io dia ho anisany atsipany amin'ny fahariam rehetra ho izahay. Mametraka ny tsirareo am-pelantananao ara Jesosy. Mingavy sy ny lelam-paladia, le rahanao soa mihitsy no amatotra anay, ifandray aminay Jesosy, tena ho tomboka vatsa eo am-pelantananao ny anaranay tsirairay aby. Amin'izay fotoana izay manko dia tsisy ho latsaka izay na dia iray aby. Na inona zavakasainay atao androany, ataovy matsapa foana izay Jesosy, fa ny anaranao ihany koa no ataonay rehery. Ny anaranao ihany koa no mbola entinay manatanteraka ny zavatra rehetra, ka nasarotra na mora ny lalana diavinay androany, ny anaranao no tononay dia ho mpandresy ny anaranay miara-dalana aminao. Dia mametraka ny tsirairay eo am-pelantananao ianao le Andriamanitra be famindrapo, ianao le Andriamanitra be fitiavana no anamarina ny tsodranonao masina ka hitenenanao hoe aza matahotra, tsy efa nandidy ianao va mandehana amin'izao herinao izao, fa tahako nombako ao Mosesy nombako anao, tsisy hajanona anao amin'izay lalak'ala ianao. Fa izao Jehovah no efa miteny dia ho hamariniko izany, satria raha miasa tsisy atohatra. Natolotra ianao ndera sy ny hajaran'ny voninahitra Jesosy, fa ny fahatsarana sy ny fahasoavana arotsay aminay tsirairay aby, mba ahafahanay hiezaka anatanteraka ny irakao, ka mba ho voasoratra eo amin'ny bokon'ny fiainana ny anaranay tsirairay aby. Makasitraka Jesosy eo amin'ny anaranao no angatahana izany, sy anaovanay izany vavaka izany. Aleloia. Amen.